Tsaloko tamin'Andriamanitra nanomboka nanao voalohany tamiko zavatra mikasika ny fankafizan'ny androm-piainana ity. Tsy fantatra hoe tena mitombony zany. Hoy aho hoe everiko fa mila manao zavatra manokana sy tena spectaculaire foana zany. Zany hoe angamba afaka ankafizinao ny zoma satria mahazo fandoavam-bola ianao dia azonareo. Tsy afaka mankafy ianao ny latsinainy, talata, larobia, lakamisy. Hoe tsy afaka ataonao zany. Mety hoe afaka mankafy vakansy ianao. Ary olona raha vao vita ny vakansa dia mila tena miezaka indray ianao satria izao ianao mila miasa 2 na 5 herinandro indray mialohan'ny vakansa manaraka. Tsy nananako hevitra ny fahafahako mankafy ny fandehanana any amintsena mitondra fiara amin'ny embouteillage fa hoe Andriamanitra kay manome hery mba takatrao ve fa mifanomena hery ianao mba ankafy zavatra tsotra kely izay mety heverin'ny olona fa adalàna akory zany. Satria afaka mankafy ny rehetra ianao satria Andriamanitra ao anatinao ary izy dia fifaliana. Ny fifalian'ny tompo no herintsika dia afaka mianatra mankafy ny tenanao ianao fa noforoan'Andriamanitra ianao. Ny tanana no namoronana ianao, tsy kisendrasendra mihitsy ianao. Ianao tsy hoe hoay, ianao tsy zara fa nosainina no man'Andriamanitra ianao, noforoniny ianao. Na dia mety tsy nampozy indray aman-dreninao azy, Andriamanitra nitady ianao. Ary na dia mety tsy nanana fanomboana tsara tamin'ny fiainana azy ianao, Andriamanitra dia mbola miasa ny mianao famaranana tsara fa tsy tokony hiala amin'Andriamanitra ianao. Izy mantsy tsy mba hiala aminao dia tsy tokony hiala aminy koa ianao. Ainareo ve fa za efa nianatra zavatra mikasika an'Andriamanitra dia io nareo hoe efa nakorotako ny plan'Andriamanitra teo amin'ny fiainako. Ndao atao fotsiny hoe nisy tokoa ny planina A dia tena nakorotanao tanteraka. Tsy afaka miverina makizay raha izay, efa tara loatra. Fa izao ny zavatra hitako amin'Andriamanitra. Satria izy tsara, afaka manao planina be izy, dia manao izany ho tsara lavitra kokoa noho ny planina A raha toka tsy afaka niasa ny planina A. Ka izao le afatra ny planina B ny tsara kokoa. Fa rehefa miala isika, rehefa milentika amin'izany isika, solafaka. Raha mba nanana na hoe raha mba tsy nanana zao dia raha mba tany amin'ny oniversite aho zao, raha mba teraka tany amin'ny fianakaviana hafa zao, raha mba nanam-bola zao, raha mba teraka niaraka tamin'ireny sotrokely volafotsy ireny tao-bavako aho zao. Izay no heverako fa Andriamanitra misafidy ny olona tena tsy mahazatra, mampiafahafa dia manandratra azy dia manao zava-magaga tsy mampino amin'ny alalany satria tiany ho fantatrao fa rehefa miaraka aminy mitombona daholo ny zavatra rehetra. Amen. Afaka miteny zavatra avy ny fiainany anadago dia tena loza sy fandanimpona. Ary tsy hoe manao ratsy toetra akory fa tsy adosoan'Andriamanitra zany. Hoy nareo hoe adosoan-devoly zany. Zao, angamba nefa ny tena fotra dia hoe adosoany anadago zany. Satria efa nandre ny fahamarinana izy. Niaina tao an-tranonay 2 taona izy dia niaraka ny voyage taminay. Efa nandre ny teny izy dia efa nahalala izy. Fa izy tsy mba nampiatra izany. Ary rehefa tonga tamin'ny fankapanahy, izy tsy mba nanoatra an'izany. Gaga ianao amin'izay mitranga, rehefa manomboka mahatsiaro ilay-panahy, raha ohatra ka mandeha miala fotsiny dia mba manao resaka kely amin'ny tenanao ka milaza fotsiny hoe eny ary ndao ivory aloha sika. Zao lay resaka. Efa tany daholo sika nanao an'izany, fa tsy hanao izany intsony. Efa tapitra ka hivoaka ny ala tao. Amen. Hitanareo za zao nanana ohatra ny olona nitaitaitra zany. Zany hoe tsy haiko mihitsy izay zavatra ataoko tapika eo raha tsy efa milaza amiko ny devoly. Toy ireny hoe mila miandry andro iray ireny hijery izay fipotrany eo azonareo. Raha mifoaka miteny devoly hoe miasa saina ianao dia lasa hoe miasa saina. Tsy nalala fa hainy fahavalo no fehebetsaka ny eritreritro za zany izay rehetra milatsaka ao an-dohako ao dia raisiko. Sainiko ary hitanareo any amin'izay alehan'ny saina no alehan'ny olona ka mifehanao ny fahavalo saoran'Andriamanitra fa afaka vaozina ny saintsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra dia afaka mianatra ny marina isika ary marina manafaka antsika isaorana izy. Dia hitanareo zao androany na hafiriana no nananana olana tamin'ny zavatra iray foana ihany na hafiriana dia aza mba mipetraka fotsiny eo dia misaina hoe tena tsy azonao mihitsy ny olako
ino efa zakoatra zany tena mafy betsaka ny olona no nampijaliana tena nijaly fa hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy. Manana fanomboana vaovao sika, misy fanasitranana ny fanatsika zay ilaitsika de mihoatra ny zavatra rehetra mila mianatra hoe isika eo amin'ny Kristy. Raha misy zavatra ra medikaly mitranga, alaivo ny fanampiana medikaly zay ilainao, fa aza mamela zavatra ifesy ampiasanao zany. Mila nanapa-kevitra fa miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, tsy voatery hipetra-potsiny de andro isanandro de alahelo ny tenako foana. Laza aminareo ny marina fa ho avy ny devoly de anasanao amin'ny fety ny fitserana. Raha ohatra ianao ka taitaitra, ratsy toetra, mangidy, mahana fitohana, manao ny adalana rehetra, de efa rano zany. De ty am'izay le izy, tsy tena mora aloha zany fa tsy voahositra ho amin'ny mora sika na natao ho an'ny sarotra. Amen. Nosorana tamin'ny fanamasina sy ny hery sika ho amin'ny mafy. De hitanareo zao, takaro nge ty za nahita fa raha maratra ianao, nahita fa raha voadona sy maratra ianao, nahita mety manana lehilahy ianao zay nandaonao mamela zaza maro, tena hitako fa zany zavatra zany de tena mafy tokoa ary tsy manao zay anamaivanana ny olonareo mihitsy fa mba takaro nge fantatro tsara zay lalovanareo, fa aiko fa na hoela na hoaingana de mila tezitra miaraka amin'ny fanamasinareo ka akandray ny fiainanareo, de mila milazinareo hoe za tsy petra-potsiny zany ka atsiaro amela ny fihetsepo-ko anjaka sy fea, anasitrana ny fihetseponao Andriamanitra, anasitrana ny sainao izy, anasitrana ny fiainanao izy, de afaka ny anana fiainana mahagaga indrindra mahafinaritra ianao, nefa misy zavatra ilaina esorinao de apetrakao de manilika ny devoly ianao. Tamin'Andriamanitra naneo voalohany tamiko ny amin'ny fankafizana ny isan'androm-piainana, izay tsy nataoko foana. Tsy haiko akory ny fomba fankafizana fiainana satria za tsy mba toy ny zaza rehetra. Tonga de nandraindraikitra hatramin'izay natsarovako saina satria tsy nisy olan-draraha. Ka raha vao nisy olona mba nanao zavatra ho ahy de niandrandra zavatra ho valin'izany foana izy de tsy haiko hoe ahoana ny itiavana fiainana, tsy haiko mihitsy zay ankafizan'izay rehetra ataoko, ny lanja sy azoko rehetra azoko avy amin'ny asako. Raha mbola miasa sy mahavita zavatra koa zay no mahatsiaro mety amin'ny tenako, fa marina raha mba mankafy ny tenako de efa mahatsiaro meloka. Misy mahatakatra izany ve? Manina manao zany sika tena dalàna zany ny devoly. Jesosy nilaza hoe zao avy mba ahafahanareo manana fiainana, tena natao hiasa sika. Tsy hisy salasalana zany. Mila miasa sika, ary tena mila miasa mafy, mahasalama ny miasa mafy. Fa mila mankafy ny vokatry ny asanao ianao. Fa tsy voatery hiasa fotsiny ianao, hiasa foana de miasa de miasa. Tsy maninona manao zavatra ho anao, de tsy maninona ny mankafy manao zavatra ho an'ny tenanao. Fa za tsy nahinanao tak zany. Za nahita ny tevina kafy fiainana. Fa tezitra sositra foana amin'ny karaza-toetrako de aveo tezitra aminy satria izao sositra nefa izy tsy taitra akory. Firy aminareo malala fa rehefa tsy mankafy fiainana ianao de lasa matezitra anao rehefa voadidin'olona ianao zay mankafy ny fiainany. Marina endao mba ho marina sika, fa raha tsy mankafy ny fiainantsika sika, matezitra tsika zany rehefa didin'olon-kafy zay faly sika. Inona zao no mahafalifaly anao eo? De mila na herisetra ampanay aho. Za tsy milaza herisetra amin'olona akory fa miresaka fananana toetra mahery zay ataotsika amin'ny devoly. Ary raha mihevitra ianao fa tsy nanan'izany Jesosy de tsara aminao mamaky sombo sasany ao amin'ny Baiboly zay mety mbola tsy mivakianao. Rehefa nanao zay zarana tamin'ny Petera Jesosy ary voasoratra ao Matteo 4:12 zany, fa hoe efa akaiky ny fotoana izay ijaliany sy afatesany. I Petera de nandrara azy. Tsy tompo, tsy tokony hitranga aminao zany. Ilaza zava-miafina aminareo angamba mba nalahelo an' Jesosy Petera ka hitako hoe Petera de mbola nanakokony amin'ny tena noho ny an' Jesosy satria Petera nalala fa miaraka amin'olona izy zay hoe na de andeha ho ampijaliana azy de mety ho tafiditra ao koa izy. Tsy tompo, tsy tokony hitranga zany. Tsy tantodika tamin'ny aina Jesosy ka nanao hoe anivoako ianao ry Satana satria ianao de fanafitohinana sady manakana ny lalako. Nahoana Jesosy nilaza fa fanafitohinana izy
satria Petera nanao zay anakanana azy amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Petera tsy nalala kory fa izy de nampiasain'ny fahavalo. Zay no tsy nitenenan Jesosy tamin'ny Petera fa niteny any Satana izy. Anyvoako ianao ry Satana, mandany andro loatra tezitra amin'olona isika raha tokony ho tezitra amin'ny devoly izay miasa amin'ny alalan'ny olona ka tsy mba mamela azy ifeny fiainantsika. Tsy mba nanasoa akory ny fankalako ny raiko nanao zany taona maro fa tsy nahatsara ny tezitra taminy. Fa tamin'ny farany rehefa namela azy nahita fa nifandratrana olona mandratra olona ary de nandratra izy satria tany amin'ny fiainany tany de nisy devoly no nifesy nandratra azy de zany avy eo lasa avy amin'ny taranaka amin'ny taranaka ho taranaka amin'ny taranaka. Mandra-pisiny ny olona nilaza hoe ampy zahay, za koa tsy mba nitondry zany tsony, za de aka ny rany Kristy hiditra eo amin'ny fiainako. Nijanony eto zany tsy ho any amin'ny zanako tsony zany. Fa tsy azo fandresena amin'ny fijerena fety sy finanana mofo isan'andro foana ianao. Sasany amintsika tia hanana fahefana amin'ny devoly nefa sika tsy manana fahefana amin'ny fitambarana vilia maloto sy maimbo akory. Mifoaza maraina ianao, diovy ny korontanao. De tongava ara-potoana aza tonga any am-piangonana 5 minitra aorian'ny fanombohana misisika any anatin'ny toerana manitsaka olona 4 na 5 de tsy miraharaha azy reny. De avy eo lasa 10 minitra mialohan'ny firavana eo am-pastera miteny hoe mifamaranana ary de mitsangana ny antsasaky ny fiangonana avy eo. Mba hainareo ve mampanino zany zao toy ny manao zay hoe iongotany volonao tahaka ny olona miady, manao zay ampijanonana ny fiaramanidina zao fa efa niodina ny aeroport eto manao zay anavotana olona de lasa ianao mitsangana satria tianao hiala aloha amin'ny parkina amin'ny fiaranao. Za tsina tsy tia le miandry ela be. Mila mijanona amin'ny tenanao fotsiny ianao, mangina de mipetraka mijanona mandra-pifarana. Tena iravoravo mihoatra ny tokony ho izy androany, tsy haiko aloha zany zao. Fa la re olona fa tia anareo tsy mba hiaritra anareo raha tsy zany. Ilayntsika nefa zany sa ahoana? Andriamanitra ange tena mahafinaritra mihitsy ary mbola te hilaza zany haiko fa tsy afaka manova ninina amin'ny fiainanao zay raha tsy mifahasoavan'Andriamanitra. Fa tsy ataon'Andriamanitra daholo atsika zany raha mipetraka fotsiny tsy manao ninina. Mpiara-miasa aminy sika, ifandray aminao Andriamanitra ary anome anao ny fahasoavana sy ny hery izay ilainao. Andresena fa mila mivona tsara ianao fa hanao fandresena. Jereo kely retenreto, miareta, mahareta, miorena tsara. Misy ireo teny ao am-baiboly izay manazava tsara zany fa hoe mila miaktrika karazan-javatra sika de mandaa ny ampandeha zany. Misy mba manana sary an-tsaina kely ve ao andohany ao fa ngamba mila miazona amin'ny fanilinao fotsiny ianao de manao zay tsy afatesan'ny afo. Hainareo zava-mitranga rehefa manana olana maro mandritra fotoana lavabe nareo, matetika zany afo zany lasa mivoaka de toreny hoe voakapoka reny ianao de mba mila kasiky ny fanahy masiny tahaka izay azonareo androany ka ilaza fotsiny hoe tena ampy zahay, tena tsy aina amin'izao tsony Andriamanitra efa momba. Ka zay zany iverina ka fifiainana nanao zay tantaranty tantara ty imbaly fa mbola voana amin'izany foana ihany. Tsy hitako izay ankafizana ny fiainako fa tena naniry mafy anefa zany nalala fa Andriamanitra ny teny tamiko hoe mila manao zany fa rehefa hitako ilay teny hoe Jesosy maty mba ahafahantsika manana sy mankafy fiainana de ny sainao hoe tsy tena zava-doza ve ny fandaniko ny androm-piainako nefa tsy mankafy zany mihitsy. Jereo kely Andriamanitra tsy mitady anao andaniny androm-piainanao hiady amin'ny zavatra iray foana. Fa tiany mba hijanona eo amin'ny toeram-pandresena ianao. Mahalala fa efa vitany zany, fa efa nataony taloha zany. Tena tiany ankafy ny isan'androm-piainanao ianao fa mila naeritreritra tamin'ny devoly Zany hoe tsaroko zao, mbola tsaroko nisy ataloha eny am-piakarana amin'ny totohatra eny nananjavatra ny manao tamin'izany andro zany fa hoe tena ho ankafiziko. De nanomboka natsiaro meloka ohatrany hoe zao tena tokony mbola izy asa betsaka ataoko. Ino nge za tena piasa mafy. Zany zao de tena adalana mihitsy. Zany zao de tena adalana amiko ny miaino azy avy any amin'ny fahavalo.
tena ho adalàna mihitsy zany fa ny haino zany foana taona maro. Hitanareo rehefa manana fihazonana mafy ela be amin'ny fiainanao ny fahavalo, izy koa tsy mamela mody zany fa mila mijoro amin'ny misy ianao ianao. Azany joro tsara, tapa-kevitra fa za dia hianatra kafi ny fiainako. Efa tena leo mijery olona makafi ny fiainany a, raha za kosa mipetraka malahelo ny tenako, satria ny any ataoko dia ny miasa foana. Dia tsy mba maniry ampijanona ny asa, satria tao ihany na zoko ny lanjako, ka dia miasa eny foana. Ny olon-kafa miala voly zany no atsoko taloha, fa tsy andry zareo zany. Fa ndraikitro nianatra ny fomba fankafizana ny fiainako, dia tsaroko a nijoro teo amin'ny tohatra io, ny teny mafy hoe tsia! Tena tavela rery a, nampisaotra fa mety vitako rery ihany zany taloha, fa hoy aho hoe tsia! Zao no nataoko hoe mba eno itiry devoly. Za zao hianatra kafi ny fiainako raha ohatra ka zany zavatra farany izay azoko atao fa tsy mba hampahoniana azy antsony ianao. Za mino fa misy fiovana tao amin'ny fanahy tamin'izany andro zany. Enonareo ave? Hitako fa afaka manao fiovana ao amin'ny fananareo. Ny sasany aminareo afaka manao fiovana. Tsy voatery ody ianao dia eritreritra amin'ny olona ao an-trano satria ianao vao mivoaka amin'ny varavarana dia tsy mba mandamina ny trano tahaka ny ataonao ny olona ao. Mandeha amin'ny conférence ohatr'izany ianao dia ny sasany ny ampitso arivan'iny dia efa misaina sahady hoe ore olona rehefa mody raha vao mikorotana ny trano ao tonga dia raikitra. Tsy maintsy isy vidiny zany satria efa niteny aho. Efa niomana sahady ny eritreritra amin'ny olona diso ianao. Efa niteny aho fa hiala voly, afaka ataonao izay tianao atao fa za hiala voly. Manana eo amin'ny 10 minitra amin'ny ambiny afatra eto androany. Manao izay anampinanareo adina amin'ny fahakizitinana. Aza manaiky feheziny devoly ianao. Rehefa manao zavatra diso isika isaorana Andriamanitra fa misy ny fibebahana. Isaorana izy ny amin'ny fanomezana mahafinaritra dia ny fibebahana. Sy ny fahafahana mitondra izany tranga izany eo aminy. Tsy tanteraka isika dia mbola anao fahadisoana ihany. Fa ilaza zavatra aminareo izay nanapahako hevitra fa za dia hiady amin'ny tenako. Za dia hiady ho an'ny zoako. Za hijoro eo anoloan'ny fahavaloko dia handeha amin'ny fahefana izay efa nomen'Andriamanitra ahy a, dia hianarako daholo izay zavatra rehetra afaka hianarako mikasika ny tombo sy mpamonjy mahagaga sy mahafinaritra dia te-hity azy amin'ny foko rehetra dia handeha hanana fifandraisana tsara amin'ny tenako a. Tsy za mihitsy no hanohitra ny tenako, tsy mba ho tezitra amin'ny tenako zany a. Za tsy haningotra ny tenako ho ratsy zany dia hitady zava-baovao 20 isan'andro izay ahafahako ho tezitra aminy. Tena tiako ny tenako dia arak'izany tiako ao amin'ny Kristy ny tenako, fa tsy tia ny tenako amin'ny fitiavan-tena ny nofo aho fa tiako ny tenako. Ary tena sahy milaza efa ho in-3, in-4 isan'andro amin'ny feo mafy aho hoe tena tiako Andriamanitra, dia tiako ny fiainako, dia tiako ny tenako, dia tia olon-kafa. Ho ianao hoe tena mbara Baiboly ve zany? Ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra ianao, amin'ny fanahinao rehetra, amin'ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra, dia ho tia ny namanao tahaka ny tenanao ihany koa. Marina e, tiako mba tena ho mpinamana be daholo sika. Tena tahaka izay voalaza komaly hariva, tsara aminao no manomboka mifanaraka aminao satria tsy afaka hiala amin'ny tenanao zany mihitsy ianao na dia fotoana kely amin'ny fiainanao aza, efa mifantsika aminao ianao. Tsapako tao amin'ny fanahiko zany. Afaka tsapako tao amin'ny fanahiko hoe inona no mahasamy hafa ny olona izay afaka tena mamarana zany fotsiny. Za tsy ity dia za tsy izao dia maninona raha mba manomboka mankalaza ny fandresenao mihoatra ny fijerena izay mbola tsy maintsy alainao foana. Za zao nandany andro ny saina mikasika izay tsy vitako, fa ianareo hoe iza za mahatoky. Za tena tia miasa, tsy mora mijanona zany a. Za tia manome, tia manampy olona. Misy zavatra tsara maro amin'ny tsirairay avy amintsika fa tena matahotra sika sao hitrangano zavatra tsara izay hiala amintsika mba hiovana amin'ny karazana loka hafa indray.
Hitanareo zao tena hain'Andriamanitra mihitsy ny manitsy atsika raha vao manana tanjona amin'ny lokadiso isika. Zany zao dia zavatra samy hafa tanteraka amin'ny fahalalanao izy ianao amin'ny Kristy. Fa tsy masiny zany mipetraka fotsiny zany dia sainy izay maharatsy ianao matetika foana. Tena halako rehefa tsy voaro ny ray amin'ny zanako misaina ratsy amin'ny tenany foana. Tena halako zany. Vavaka ho azy dia tiako izy ireo atsiaro tsara amin'ny tenany. Tiako fantatra izy ireo hoe tena tiana tokoa zareo. Dia tiako fantatra izy ireo ny fahaizana izay ananany. Tiako hanao zavatra lehibe zareo dia tena tiako hankafy tenany izy ireo ka tiako sainareo raha mahatsiaro zany sika ray aman-dreny dia manao ahoana ny fahatsiarovan'Andriamanitra mikasika antsika. Marina manana fifandraisana tsara ny tenanao. Ajanoa ny fanafitohinana ny tenanao sy ny fanoherana azy foana. Raha ianao ary tsy ombanao izandray no mba ombanao. Tsy ho ny fahavalonao mihitsy zany aloha ary sika rehetra malala fa tsy afaka ny atehatra amin'ny olo-kafa izany foana. Ary tena betsaka ny olona miavaka eto tany fa ianao fa tsy afaka mametraka izany karazana fiankinana izany amin'ny olona foana mba hianterana aminy dia anaoanao tsara amin'ny tenanao. Tena anao fanazarana kely mba hifalifaliana amin'izany. Tsy mila mamoaka concordance zany na baiboly na zavatra hafa koa. Fa io fotsiny hoe tonga dia hanomboka amin'ny litera rehetra amin'ny alfabeta dia hiditra amin'ny zavatra tsara rehetra fantatro avy amin'ny taona rehetra ny anarako andreo teny rehetra mikasika sy ianao daholo. Dia mahitsy tsara mijanona teo amin'ny ray am-pahatelon'ny alfabeta satria ohatra ny efa tena nazo betsaka dia tena nanao izany taon-dohako mihitsy zany hoe tsy nanaiky resy ny fianarana efa voaositra mahay mahagaga mitoetra ao amin'ny Kristy manana fahefana amin'ny devoly efa voatay ary fitahiana ihany koa za mino fa olona mandray an-tanana efa afaka amin'ny fanameloana efa feno amin'ny Kristy efa voatokana natokana ao ampiasain'Andriamanitra efa voafidy dia miova isan'andro manampitserana manolo teny faly sy mahery fo mandre avy amin'Andriamanitra tena feno finoana tena tiana sy nekena dia fahamarinana amin'ny alalan'ny Kristy voaomby miaraka amin'ny Kristy tsara jerena mahatsiaro tsara manana ny fahasalamany lanitra tsy dia tena antitra jerena loatra. Aleloia. Tsy manana trosa voatokana voafe tapa-kevitra mahay miasa endry manavaka tsara mpankatoa manetry teny maharitra mahita fity amin'ny olona sy Andriamanitra mpanome manam-pitaovana manan-talenta mampahery olona za tena tsara mandeha amin'ny fahitsiana tia fahamarinana kinga mafy matoky tsy matahotra miata ny faly sy tena namana tsara. Fa mbola manan-javatra tokony ale ihany dia nandalo teo amin'ny F dia niditra amin'ny G. Za efa afaka tsy ny fahotana no tompoko tsotra malemy fanaty araka an'Andriamanitra feno fahasoavana tena manasoa ny hafa tsisy eloko nampihavanana ndray no amarinina arovan'Andriamanitra efa sitrana manana fo madio ho any an-danitra tena tia miasa feno finoana marani-tsaina manana ny fanalahidiny fanjakana tena feno an'Andriamanitra za dia natao hitovy amin'ny endrika Jesosy Kristy afaka ataony olona hoe amen ve. Wow! Aleluia. Hitanareo zao zavatra marina daholo amin'ny tsirairay avy aminareo zany. Zao tsy efa mahatsiaro tsara sady ve nareo? Reo olona efa tsara sady nareo zao dia efa hainareo zao ny fanambazako ataonareo. Modi dia ataovy ny lisitrareo dia ataovy daholo zany rehetra zany hatramin'ny Z. Misy koa ve ao amin'ny Z ny anay zao fa herezana mahery fo an'ny tompo amen. Arix ny extraordinaire amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Amen. Supernaturel. Tsy ho tafatsoaka amin'ny zavatra tsara izay tian'Andriamanitra ho lazaina anao zany ianao mikasika anao fa hitanareo zao. Tsy ahita karazana zavatra ratsy ianao. Tsy ahita, hitanareo, tsy ahita karazana zavatra ratsy ianao. Fa ny devoly mametraka izany ratsy any andohanao. Fa izay inonao no andika izay iainanao. Rehefa manomboka mino marina ianao dia hanomboka iaina marina koa. Rehefa fantatra hoe izy ianao amin'ny Kristy ka afaka milaza ianao hoe ary mila milaza 10 ny alohan'ny tena nonoko izany fa hamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny Kristy efa no hamarina tamin'Andriamanitra tsy any amin'ny fitoerana diso amin'Andriamanitra sika fa eo amin'ny fijoroana marina
amin'Andriamanitra de mijery anao tahaka ny fijery any Kristy izy ka milaza hoe ity no zanako malalako, ity no zanako vavy malalako, izay tiako sy ankasitrahako. Ahoana ary no ankasitrahan'Andriamanitra? Eto anao zao sa tsy zany? Amen. Jery amin'ny alalan'ny tele nareo, tsy anao zany mihitsy nareo raha tsy misy zava-mitranga ny anaty any izay iveranao n'Andriamanitra. Mahita ny zavatra tsara amintsika Andriamanitra. Izy tsy mijery fotsiny ireo zavatra izay mbola mila hovaina fa mijery izay mbola ho aleantsika izy rehefa tsy mamela antsika ho irery izy. Ty misy vaovao mahafalo anareo. Andriamanitra tsy mba amelanao ho irery izany. Manan-javatra ataonao izy de anao maheritreritra tsara nareo ao amin'ny fanahy masina anao izany. Amen.